Nisy lamba ny valona rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy. Ampifaliana indray no hiara-bananao nahatratra izao fotoana manokana hiarantsika izao andeha amelabelatra sy andinika indray ny tenin'Andriamanitra isika ny amin'ity hoe lamba ny valona ity. Ka alohan'ny hijerentsika izany dia izao andao hanondrika alohantsika isika mivavaka. Andriamanitra rainay tsara indrindro, faly izay ny miaraka aminao indray amin'izao fotoana manokana izao, satria hianatra ny teninao izahay, mitoera atao anatinay fanay masonao, ahafahanay mandray izany teninao izany, ary hampahery hanovana indray ane izany teninao izany, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy riany. Amen. Lamba ny valona. Zao ny voalazan'ny Jaona 2:27 sy ny 9. Jaona 2:27 sy ny 9. Ary mosara izay nafeny lohany tsy mba nipetraka teo amin'ny lambapaty, fa voavalona mitokana. Ary tamin'izay dia niditra koa ilay mpianatra anankiray izay tonga taloha teo amin'ny fasana ary nahita kanina. Inona zavatra ambadiky nyity hoe mosoara izay nivalona ity na koa lamba izay nivalona? Ny lamba nivalona dia pirofo ny fandresena. Averiko indray, ny lamba nivalona dia pirofo ny fandresena. Ny lamba nivalona teo amin'ny fasana dia izao pirofo mangina nefa mahery vaika, fa nisy zavatra mahagaga izay nitranga teo. Raha atao amin'ny toeran'ny mpianatra rentsika tamin'izany fotoana izany, inona zavatra mety nataonao? Andeha tsy ho resantsika ela be izay fa andao hiverina ao amin'ilay tenin'Andriamanitra isika. Tsy nangalarina noho izany ny fatin'i Jesosy, fa nitsangana marina tokoa izy. Ary anisan'ny pirofo mivaingana ity fisiany lamba ny valona ity, hoe nitsangana indray Jesosy Kristy. Ho an'i Jaona manokana dia izao, Andriamanitra no mampiasa ny zavatra tsotra indrindra hanehoana ny voninahiny lehibe indrindra. Misy zavatra be dia be afaka ampiasaina. Eny, na amin'izao fotoana iainantsika izao, Andriamanitra dia mampiasa zavatra manokana ho anao hanehoana ny voninahitra lehibe indrindra. Fandresena ny fahafatesana hoy izaho tamin'ny voalohany, ny pirofo nyity hoe lamba izay ny valona ity. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty no fototra iorenan'ny finoantsika tsiraray avy. Saingy tsy nijanona teo amin'ilay lamba ny valona fotsiny Andriamanitra, izay pirofo manokana ny amin'ny hoe fitsanganan'i Jesosy, fa no hamafisiny tamin'ny alalan'ny vavolombelona sy famantarana isan-karazana izany. Ao anatin'izany dia izao hoe ilay vehivavy anankiray izay navela heloka. Tsy izy izany fa i Maria Magdalena, izay afaka tamin'ny vesatry ny fiainan-dasany, ary nisan'ny voalohany ny aona tamin'i Jesosy Kristy izay nitsangana tamin'ny maty i Maria Magdalena. Mampiseho izany fa natao ho an'ny rehetra ny fahasoavan'Andriamanitra, na inona ny lasany. Inona ny lasako? Inona ny lasanao? Rehefa ao amin'i Jesosy Kristy tsika dia tsy tsaroana intsony izany zavatra rehetra izany. Ny faharoa dia ity, ny fanambaran'ireo mpianatra roalahy nanamafy izany fahagagana izany i Petera sy Jaona, izay samy niazakazaka nakany amin'ilay fasana, nahita ny lamba ny valona sy tsy nahatao ny fatan'i Jesosy intsony. Pirofo izany. Ary ny fahatelo dia izao hoe ny fasana foana izay efa nijerivantsika tany aloha hoe vavolombelona mangina nefa manan-kery ny fasana izay foana. Tsy nangalarina ny fatan'i Jesosy, fa nitsangana izy araka ny toky efa nomeny
ireo mpianatra. Ary ny vavolombelona farany dia ity hoe ny fandresen-dahatry ny fanahy masina. Farany nanjary takatry ny mpianatra ny amin'ilay hoe fitsanganana maty no ny asan'ny fanahy masina. Rehefa miasa ao anatintsika ny fanahy masin'Andriamanitra izay mitaridalana antsika isan'andro isan'andro, mampahafantatsika ny fahamarinana rehetra izy. Andao handray ny fanahy masina itsika hivavaka isan'andro isan'andro mba ahafahantsika mandray ny fahamarinana izay omeny Jesosy Kristy itsika. Tsy fasana mangena intsony izany no hita, fa fandresena tanteraka ny asan'ny fahafatesana amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Antoka ho antsika dia izao, satria velona Jesosy Kristy, dia ho tahaka izany koa isika amin'ny fitsanganana. Velona miaraka aminy rehefa miaraka amin'ny isan'andro isan'andro isika. Mampahery antsika izany satria ny herin'ny fanahy izay nanandratra an' Jesosy no manome antsika fanantenana velona indray. Ny afatra farany ho antsika dia izao hoe ny lamban'ny valona dia pirofo mangina nefa mahery vaika fa nisy zavatra mahagaga izay nitranga tao anatin'izany fotoana manokana izany. Tsy nisy nangalatra ny Jesosy izay tompontsika fa nitsangana tamin'ny herin'ny tenany izy. Izany no antoka fa tsy misy fasana na fahafatesana mahatazona antsika intsony satria efa nandresy izany Jesosy Kristy. Te ho tahaka izany ve isika? Te handresy ny fahafatesana ve isika? Andao hiaraka aminy isan'andro isan'andro, eny mandritry ny fiainantsika ray manontolo. Tompony hitanao an-trany ary ny fanahy masina ho ao amintsika mandrakariva. Amen. Hivavaka isika. Rainay tsara indrindro, fampaherezana lehibe no menao anay tamin'ity androany ity. Ary nampatsiahy anay ianao tamin'ireo vavolombelona maro ao anatin'izany ny lamba izay mivalona, fa nandresy ny fahafatesana ianao fa tsy hoe nisy olona nangalatra. Tomponay masonao, fanantenana lehibe ho anay izany. Mangataka izay Andriamanitra mba ho velona atao anatinay ny Jesosy. Ary ny fanahinao masina ny no ampatsiahy mandrakariva ny amin'ireo fahamarinana maro lehibe izay omenao anay ao amin'ny teninao, ary mba hitondra anay ho amin'ny fanantenana tranany izany, hitondra anay ho amin'ilay fiainam-baovao mandrakarivana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no hanomana anay izany vavaka izany. Amen.